mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina. miarabantsika rehetra natratra izao fandarana alarobia ao anatin'ny fandarana mba hovanina izao alarobia ny andro alarobia 13 Mey 2024 vao maheno an'ilay datin'andro dia efa maro ny zavatra mitamberina ao anatin'ny saina ao. Miaraba ny ray aman-dreny ny mpanabe ny général Désiré Ramakavelo. Miarabanao Andriamatoa Tsilahona, miarabana Andriamatoa Lanto sy Andriamatoa Bruno ao amin'ny kirakirany sary sy ny feo dia miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana tompo. Ya, ny fandarantsika moa mazava ho azy dia mizara telo mazava tsara ka ny 20 minitra voalohany hitondrana ny famelabelara-kevitra, ny 20 minitra manaraka an'izay dia andraisana ny SMS avy aminareo, ny 20 minitra mamarana kosa dia ny antso antarby no raisitsika ao anatiny izay dia oza ivona kely ny resaka izay nataontsika teto tamin'ny heriny toy izao dia ny fifandroina misy eo amin'ny fandrosoana, ny fanabeazana ary indrindra ihany koa fa ny sandam-bola dia raha tambatritsika zany asiana mampifandray azy tanteraka izay dia mahavita fizateny salama zao ny fampandrosoana dia miainga amin'ny fanabeazana sy ny sandam-bola. Ireto kosa dia misy fehezanteny maromaro ahafahana mamerina ny resaka izay nataontsika teto dia ny fanavaozana dia mila fifampitokisana, famarinana ary fitiavana. Ilaina ny fametrahana fitsipifehezana mba hisorohana ny fifanompahana. Ny fanambarana hita eny amin'ny tambazotra sosialy dia sintona lakilosy, fanairana sy fampitandremana ary tena fitiavana ampandroso indrindra raha tena matotra sy marina ny vaovao atosany fa tsy fakim-baovao na hitondra korotana. Miankina amin'ny fanabeazana sy ny sandam-bola ny fampandrosoana satria ireo dia makasika ny olo-pirenena tsiraray mivantana dia ireo no resaka nataontsika tamin'ny heriny toy izao. Ya, dia misotranao Andriamatoa Tsilavana fa za moa dia sasatra miteny foana feno dia feno fa mitinana tena makasitraka makatelina amin'ny fiaraha-miasa. Ny anio zany dia tena hoe ny androntsika androany dia andro manana ny tantarantsika dia efa miteny foana eto fandarana fa hoe ilaina ny fahafantarana tantara na ny tantaram-pianakaviana na ny tantaran'ny tany aviana na ny tantanan'ny firenena zany rehefa hoe tantara ilaina ny fahafantarana tantara ary tena zava-dehibe. Ny andro androany zany dia andro manana ny tantarany manokana dia satria ty androandroany hoe 13 ny volana mety dia lasa anarana kianja mihitsy eto Antananarivo manoloana ny tanànana Antananarivo. Toerana fanehoan'ny vahoaka Antananarivo ny heviny raha indrindra matoa makeo le vahoaka dia efa misy tsy misy ny fifampatokisana eo ampitondra sy ny vahoaka. Zay tsy tokony tsika adiny mihitsy fa tsy hoe tonga mandendeha ho azy fotsiny eo le vahoaka. Fifampatokisana rava satria tsy araka ny fanantenan'ny vahoaka fa indrindra ny tanora ny zava-misy amin'ny fiainana. Zay ny mazava-dehibe hoe 4 taona lasa zay no nisiny hoe kianjan'ny 13 Mey 4 taona zany taranaka-ray mihitsy zany satria ny taranaka-ray ny taranaka mifandimby isaky ny 15 taona ary zany tena mahatonga fisainana ho antsika mihitsy ary indrindra tsy vitany hoe ny kianjan'ny 13 Mey netretsika fa rapitro zao dia ny andro ny akaran'i Jesosy any an-danitra amin'ny maha-kristianina atsika. Tantara anankiroa tsy fanadino na mikasika ny fiainam-pirenena na mikasika ny fiainana maha-kristianina mitondra inona ho antsika moa zany fiainana zany hoe andro ny akaran'ny kristiana an-danitra zany tena mitondra fanantenana ho antsika hoe tena nahatsapa fa hoe resy Kristy ny fahafatesana tampon'ny ota zany rehetrarehetra zany tsara tsaivina amin'izao vaninandro fa zany koa tsy vaninandro tsy azo lalovana koa zany hoe andro ny akaran'ny Kristy any an-danitra zany
Isika eto amin'ny fandarana mbavanina izay fanapiasana olom-pirenena vanina ho isika dia miezaka mandrakariva ny isiny ny fahatongavan-tsaina eo amin'ny fiarahamonina kapobeny. Tena zava-dehibe mihitsy ary zay hoe fahatongavan-tsaina zay vao androany zao any anaty fiara no maheno azy ny fanambarana nataon'ny firaisamben'ny eveka zay tena mazava, tena raha za manokana tena tsy misy zavatra okaniko mihitsy fa tena hoe mazava, tena mazava ary tena reny fomba ataotsika hoe fanehoan-kevitra reny ataon'ny eveka reny tena hoe mahatonga saina ary tena fanampiana be dia be ny mpitondra, fanampiana be dia be ihany koa atsika vahoaka manontolo. Tena zava-dehibe mihitsy ary ohatrany tena misy hoe fandrisin-javatra ny hoe andro ny 13 May no isiny ny fanambarana ataon'ny firaisamben'ny eveka. Tena zava-dehibe zany ary misy lanjany, misy dikany ary misy asiny zany fanambarana zany amiko. Dia io moa dia hoe tena atsipo an'ny mahalala ozy raisan'ny mpahalala ary tena everiko fa olon-kendry ny mpitondra ho fatany ny andraisany an'izany. Tonga ho azy amin'ny toerana raha tsy heverina olon-kendry mantsy ary zay no mahatonga ny hoe teny atsipo an'ny manam-panahy dia raisan'ny mpahalala fa tokony ho raisana indray hoe fanakanana mpitolo fotsiny na fanaratsiana na hitarika ny vahoaka hanana saina hafahafa tsy hany mihitsy tompoko. Tena miandahy miambavy mihitsy indrindrindrindra ny sehatra rehetrarehetra mihitsy tena miandahy miambavy mivonona mihitsy ny hanampy an'ity fitondran-tanjakany ity amin'ny fanehoan-kevitra isan-karazany ary zany eveko hoe tena zava-dehibe loatra ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Ary zay zavatra zay eo amin'ilay hoe miezaka mihitsy mba hisiny ny fahatongavan-tsaina eo amin'ny fiarahamonina ankapobeny dia zava-dehibe loatra. Ny fanytantarany ka tsy mba hoe fanadino satria dia miverimberina ny tantara ary fa izay tantara miverimberina izay indrindra no akana sy hisintomana lesona indraindray amin'ny mampandalina tantara dia ohatra ny ilay mpanahy indraindray hoe ohatra ny tsy mahay maka lesona anie tsika malagasy indraindray ohatra ny tsy mahay maka lesona. 420 taona zao nisy nikanjany 13 May zany hoe taranaka ray manontolo mihitsy mbola misy makeo nikanjany 13 May mbola miverina indray zany le tantara mbola misy zavatra 420 taona tany amin'ny 27 nisy iny ary zany rehetrarehetra tena hoe indraindray malasa ny eritreritra mihitsy ka dia hoe ny tantara ane ka miverimberiny kanefa izy miverimberina iny mba tokony akana sy hisintomana lesona mba hampirindra sy hanatsarana ny rivo-piarahamonina eto amin'ny firenena. Noho izany satria fanabeazana moa no ataontsika hoe fanabeazana olom-pirenena vanina no ataontsika eto amin'ity fandarana ity dia tsy tokony ho adinoina ireo teny filamatra telo mampahomby sy mahatsara ny fiarahamonina eto Madagasikara. Reny teny filamatra ireny dia manomboka amin'ny olon-droa mifankatia mandalo amin'izay hoe olon-droa mifankatia mieritreritra ny hanorina tokantrano ao any irenany indrindra rehefa manana anton'asa hamelomana ny ankohonana tsy pihiko tsara manana anton'asa hamelomana ny ankohonana ny tovolahy hampakatra fa tsy eritreritra hipetraka ao amin'ny dada sy niny nefa olona heverina fa efa ary elatra rehefa ary elatra zany dia mahafehy ny fiainany ary eo amin'ny mpivady zany hoe zany fifandraisany tena zava-dehibe mihitsy zany eo amin'ny mpianaka eo amin'ny mpianakavy zany fifanakaikezana-po fitiavana zany na eo amin'ny mpiara-miombina antoka amin'ny sehatra maro koa aza eo amin'ny fiarahamonina indrindrindrindra ary any amin'ny sehatry ny asa izay miantoka ny fahatsara-piainana. Ka ireo teny filamatra telo ireo dia ampatsikeviko zava-tratria efa nilazaina ihany teto tamin'ny heriny hoe fifampatokisana fahamarinana ary fitiavana tsy maintsy miainga amin'ny fifampatokisana tompoko ny fifanakaikezana-po ny fifandraisana olon-roa tsy maintsy ao anatin'izay fifampatokisana izay no iainana ny atao hoe fahamarinana ny olona mifampatoky miaina amin'ny fahamarinana fa tsy manana hevitra hafahafa tsy kilo atsy tsy kilo roa hisavasava atsy na hisavasava roa ary rehefa misy ny fifampatokisana sy fahamarinana dia mipetraka ho azy ny fitiavana. Za dia miteny ary sasatra mihitsy any miteny foana fa ny olona sary-piaro dia olona tsy tia fa olona mpandainga mpamitaka mpanafika ataontsika hoe saka manafika ho fotsiny misy zavatra hafa ataony ihany
dia ny olona ny lazainy fa manao ny zavatra eritreretiny efa zavatra ataony ary zay mihitsy tsy maintsy mifampatoky ny olona milaza hoe ifankaty tsy maintsy miaina ny fahamarinana ny olona milaza hoe zay vo azo antoka ny fitiavana ka ao anivon'ny tokantrano dada sy niny no amolavolana ny zanaka ary ao anatin'izany indrindra satria hoe volavolana ny zanaka ho ray sy ho renim-pianakaviana any heroinany dia zay indrindra tsy maintsy misy anisan'ny zavatra hitaraina ny mpianatra rehefa manao famelabelan-kevitra any amina sekoly dia manomboka any amin'ny classe de sixième moa iaho mandrapatonga any amin'ny terminal ny fanontaniana mipetraka iombonany daholo be dia tena hoe karazana fitarainany hoe fa maninona ny ray aman-dreninay ny tsy mba mahatoky anay io ary le fifampatokisana mieritreritra ianao fa rehefa hividiananao kiraro basket lafo vidy be na t-shirt lafo vidy be ny zarakao dia zay ny tena endriky ny fitiavana tompoko dia ao anatin'ny fifampatokisana nefa zany ny zavatra ary indrindraindrindra io fifampatokisana io efa karazany very satria inona ny antony efa miova tanteraka ny rafim-piarahamonina inona ny feny rafim-piarahamonina misy atsika ny tambazotra tserasera amin'izao fotoan'izao ngazany ray aman-dreny zany mba azo ifampiresahana loatra trony tsy manana fotoana ifampiresahana amin'izany any izy ary any ka any amin'ny tambazotra tserasera dia na adiny roa na adiny telo na adiny efatra izy eo dia afaka foana mifanerasera amin'io tambazotra tserasera io fa ny sainginy mampalahelo dia tsotra indraindray zavatra mamofady no hitany ao indraindray tsy misy sotoavina kory ao anatiny fa zavatra manaitaitra sy ny sisa fotsiny dia eritrereto amin'izany ahoana moa ny ampandeha an'le fiarahamonina ary indrindraindrindra vo mainka manapitrotraka ange amin'izao fotoan'izao na nataontsika hoe firenena mandroso aza fa manomboka miorooro mihitsy amin'ny fisin'ity hoe ranotsaina nataon'olombelona na ny intelligence artificielle tena mahavita zavatra tena tsy ampoizinao mihitsy io rafitsaina nataon'olombelona io novokarin'olombelona io amin'izao fotoan'izao dia alay sara tsaina amin'izany ary ny tanora na ny zasa aza amin'izao fotoan'izao dia io tambazotra tserasera io teknôlôjia avolenta io no tena mifehy ny fiainany dia mazava ho azy fa rehefa io no mifehy ny fiainany dia io zany rafitra fiarahamonina iainany fantany sy ataoko hoe arahany fitsika ray aman-dreny dia lasa ohatran'ny mikisakria amin'ny ilany ery satria tsisy fifandraisana sahirana amin'ny fitadiavana mazava loatra tsika no ny fahasarotam-piainana dia tsy manana fotoana tsony dada tsy manana fotoana tsony iny ifampiresahana tsy ifampidinina amin'izany za fa miteny foana tsy hisy mihitsy ny fanakaikezana potopoko ao anivon'ny tokantrano raha tsy misy fotoana manokana ifampiresahana ifanakalozana hevitra iarahana manao zavatra iarahana miala voly na dia ataoko adiny ray fotsiny ihany ao anatin'ny herinandro aza fa zavatra tena ilaina ary tena hoe misy vokany tsara mihitsy eo amin'ny fifandraisana satria zay fifandraisana ny fifanakaikezana po eto eo fampatsahizina foana fa hoe ny olombelona nanaovan'Andriamanitra sy tahaka ny endriny Andriamanitra nefa dia fitiavana zany hoe dikan'izany dia ny olombelona tompoko tsy afaka hivelany fitiavana ary apatseviko foana le fitiavana endriny hafatra zay tokony iainan'ny olombelona dia hoe ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona ny fitiavan'ny mpivady ny fitiavan'ny mpianaka ny fitiavan'ny mpinamana dia ireo tsara fa misy efatra farafaratsany ray amin'ireo tsy maintsy iainana tompoko ary mbola tsy pihiko mihitsy manokana fa hoe rehefa tsy miaina fitiavana ny olona anankiray dia mitovy amin'ny trondro avoakanao ao anaty rano dikan'izany mety tsy ny vatany ny maty raha tsika ho antsika molona fa ny toetsainy ny toepony toepanahany rava avokoa inona sisa zany mahaolona azy ny olona tsisy fitiavana ange dia manahirany fa jereo fitiava na ny biby sy ny vorona zany mahay maneho fitiavany na ataontsika fotsiny hoe amin'izany iny ny hoe amin'ny fiarahany monina eo mainka fa tsika olombelona zay hoe endrika Andriamanitra no nanaovana antsika ary zay mahatonga hoe tsy afaka hiaina hivelan'ny fitiavana tompoko ny olombelona kanefa zany fitiavana zany tsy maintsy misy fampatokisana ary tsy maintsy miaina ny fahamarinana zay zavatra ary rehefa tsy misy zay aza mieritreritra ny isan'izany fitiavana zany aza mieritreritra mamita tena fotsiny ianao ary mamitaka ny hafa zay zavatra zay zany dia tena hoe anisany tena hoe zava-dehibe mihitsy ny tenenantsika araka ny lazaiko teo moa dia hoe ny tambazotra tserasera iny no manana fifandraisana akaiky amin'ny tanora indrindraindrindra
kanefa zavatra mamao fady de feno amin'ireny tambajotra reny de na misy koa raha hoe vaovao tsy marina le ataoko hoe fakom-baovao tena hoe manginy fotsiny io fakom-baovao io tena manimba toe-tsaina toe-potom-panahy mampisavoritaka ary tena hoe manimba ny fiarahamonina mihitsy satria zavatra tsy marina no miparitaka ao anatin'ray mpimaso manerana ny tany rehetra mihitsy ara de eo anao inona no azo raisina amin'ireny ary le fakom-baovao io raha vao hoe le rano-tsaina nataon'olombelona na ny intelligence artificielle ny mamoaka azy de zay no ohatran'ny zava-marina mihitsy azo ny foronina daholo ty rehetrarehetra ty azo ny foronina ary zay ny tena mahaloza azy de eo anao mitanaka fotsiny hoe aiza kosa de kosa vety zava-marina zavatra tena misy ko jereva angety ary le izy sary eny no sehony arahany sary zavatra miaina no hitanao de ahoana moa ny eritreretanao hoe io ve de zavatra marina nitarehan'le olona le vatan'le olona le de natramin'ny zavatra teneniny sinsesensena amboarin'le intelligence artificielle dolodotra de eo anao variana io ka ny fahamarinana maro ve mbola maro ve ny olona miaina an'izany hoe fahamarinana zany mbola maro ve na eo amin'ny olony roa milaza mifankaty zany nefany de milaza mifankaty nefa de tsy sasatra ny mitsikilo ny finday de mipetraka ny aya maro isan-karazany de mifara matetika amin'ny faravan'ny fifandraisana ary io fifampatokisana io tsy eo amin'ny olony roa lazaina mifankaty ihany fa na eo amin'ny mpivady na eo amin'ny mpianaka na eo amin'ny mpinamana na eo amin'ny mpiaramonina na indrindrandrindra na eo amin'ny firenena zavatra misy eny izany zavatra iainantsika eny izany maninona ny samy milaza ny heviny daony ny akamaroan'ny olona rehetrarehetra ny sehatra maro teo fa napatsy ivatsika ny fanambarana nataon'ny firasampian'ny eveka ny efefaka ima koa fa nanao fanambarana ny zany rehetrarehetra zany anke de hoe te iaina ao anatin'ny fahamarinana indrindraindrindritsika hiditra amin'izany hoe fanavaozana zany ary zany fanavaozana zany no tsy maintsy arahana ny fiavaozana ary ny fiavaozana any amin'ny toe-tsaina toe-po toe-panahy tena misy ve fa tsy averimberina fotsiny hoe ny fanavaozana fa inona ny fiavaozana hita ao aminao aloha satria ny fiavaozana misy ao aminao iny no mitarika ny fanavaozana any anatin'ny fiarahamonina zany tsy tokony ho adinotsika zany zavatra fa tsika falifaly fotsiny mamerimberina ary tsisy maratsy azy moa mamerimberina foana mampatsiahy hoe ny fanavaozana sy ny fiavaozana aloha tena tohizana mihitsy araky ny fanambarany tsy mandeha reritsony zany zao mandeha loatra ny kirarony be aminao ny fitenenana zany fanavaozana zany fa tsy maintsy misy fiavaozana ary zay vao mifamena io ohatra ny fanabiazana sy ny fitaizana ihany mifameny fa tsy mifanary ary tonga olombanina zay zavatra ka zay ny ataoko hoe tena zava-dehibe mihitsy zay zavatra andresantsika androandray satria rehefa tsy misy zay fampatokisana zay rava ny fifandraisana zay miteraka fahampitehana ny fiainana mihitsy fahampitehana sy faharavana eo amin'ny tsy eo amin'ny olon-droa fotsiny fa eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny firenena de amin'ny manaraka ho tohizantsika amin'ny hoe ny fitiavana teotsika ny teny hoe fampatokisana de fitiavana amin'ny manaraka zany moa efa loha hevitra mivoizina teto nanetiny taona maro zany fitiavana zany fa napitika fotsiny fanabiazana eo ambany miainga avy amin'ny fitiavana eny ary izay no 20 minitra voalohany nitondratsika ny famelabelarana fotoana zao anarahantsika irairay ary Fanny says,
Kuasani simba mifakatia naunilaiani nanaamita efanya pasa na vete foi força Fuvu kisani va mifakatia Kisua warina loja Kudieni Isi aina muariti Stefania passa na ve Foi forza Fufu kisani va Mi fakatea Kisua warina loja Kudieni Isi aina muariti ia fahatserovana sy fanamarinana hoe 8 Mey 2017 mono ny fantoan-dresakitsika teo zany hoe taranaka roa mifandimby ary raha tena ataontsika moa zany koa teo anatin'izay dia hoe 7 taona zany zay no nisiny zay tranga izay dia zay no nampatsahivitsika teo taranaka roa mifandimby misotranao Andriamantosolavina zay ny mampiara-miasa za man teny 7 taona ataontsika fa tena marina 7 taranaka roa mifandimby mba ilay fizarasaina izany reo olona taranaka roa mifandimby mbola eo ihany tsika mbola miverina eo mikanjany 13 Mey zay zavatra zay mankasitraka naka ilay taremarika 7 nanasorako ny 9 dia mitontona ao amin'ny taona 2 zay fotoana tsy hoe taona nafapana ihany koa nafapana ihany mihitsy tamin'izany eny fanodin-javatra daholo zany rehetra zany angambana sotranao ndrindra zay ne ny fiaraha-miasa hitanao hoe zay ny fiaraha-miasa tena mahafinaritra eny tompoko ny fotoanany SMS moa zany no nakatsika kely an'izay dombaravarana zay ao anatin'ny fandraisana ny SMS ny SMS nalefanareo tamin'ny alalan'ny 033 08 850 02 no ndao ovakitsika amin'izao zany salama mba hovanina ho ianareo za mandeha miasa mivoaka maraina be dia mody alina ndeha le zanako koa tsy mahita anahy mihitsy satria alohany andehanako dia mbola matory izy tonga indray za hariva efa matory izy anefa mitady anahy dia inona ny tokony ataoko tokony ataonao dia zay le nylazako teo tsy maintsy manana fotoana mihitsy ianao na dia adiny ray fotsiny ao anatin'ny herinandro fa tokony mihoatra an'izany ifandraisana amin'io zanakao miara milalao aminy miara mandeha mivoaka aminy miara manao zavatra dia tsapany tsara zay le fanakikizana-pao zay ny ataoko hoe na eo aza ny fahasahiranana amin'ny fitadiavana amin'ny famelomana tompoko azadino fa andiditsika ray aman-dreny voalohany ny fanabeazana ny zanakitsika olombanina zay azadino ia mba hovanina honina matsika atao mahana sakaiza 9 taona 9 taona ihany koa ny tenany 3 taona ny arahana dia efa miteny azy foana io fa iseho amin'izay nefa za tena mbola tsy vonina za koa za ihany koa tena mifanalavitra be dia marina ve fa lavitry ny maso lavitry ny fo iny inge miankina aminareo ihany fa 9 taona zany ve le roa dia efa heritreritra azany hoe anorina tokantrano any amin'ny 5 taona za miteny foana 5 taona isaky ny 5 taona mifandrefesam-piainana 20 ka hatramin'ny 20 olona mbolana mianatra na vita fianarana anomboka iasa ary avelo tena zay vao mametaka ny hoe anambady 20 makany amin'ny 3 taona efa miasa manambady teraka ray petraka amin'ny efitra ray tsy verenako tsony ny fanazavana zany rehetra zany
Tsy mandray ny zanako mihitsy generaly ny rafosako nefa zavikely ny sasany tena tiany sady karakarainy tsara dia inona ny hevitra ny amin'izay. Satria ny antony dia satria tsy nankasitrahany ny fanambadianareo dia ahilikily ny zanakareo any le ray aman-dreny vao mamaly faty apetrako mihitsy ny voambolana hoe mamaly faty satria tsy nanaraka ny teniny dia ny zanakareo ny ahilikely za dia miteny aminareo raha miasa eto Antananarivo nareo raha mety ahita asa havita asa any ivelana Antananarivo ndana makany aza atao mifandray amin'izany ray beny sy ny reny beny zany zanakareo fa potika ny toetsainy ny toepony tompanahany any izy ny mpiazana anana zany hoe fahavanona zany fa vao mahita ny zavatra ataon'ny ray beny sy ny reny beny io ohatra fotsiny tena potika ny moaviny raha tianareo reo zanakareo tafita dia andana miasa ivelana Antananarivo raha atao Antananarivo nareo fa raha any amin'ny fatra moa nareo dia mitadiava toerana hafa aza mba mifanakaiky amin'izany rafozany zany fa olona mampidi-dozy zany. Mba hovanina ho ny namantsika ato lehilahy 20 taona no manoatra za dia manao tiana efa herintaona ny arahany zahay dia amin'izao izy lasa tsy matoky anahy intsony fa hoe manao sipa hafa koatra azy ony dia inona tompoko ny tokony aty ajanony dia an'izao dia raha voasary aza mba miaraka amin'ny olona sary-piaro olona tsy manana sady tsy miaina amin'ny fahamarinana tsy miaina amin'ny fahampatokisana tany mbola vao manomboka dia elao fa rehefa mahazo vahany eo vao maika lasa afo be ny fiainanao dia miala. Mba hovana tompoko za vehivavy no manoratra ny fitiavana ve azo lazaina hoe matotra raha hoe tany amin'ny SMS ilay lehilahy no miteny hoe ty fa izy mbola tsy niteny mivantana tamiko heritaona zay no ny faneraserahanay ohatra ny mpifankatia nefa izy mbola tsy niteny mivantana tamiko izany fitiavana zany zany ny atao hoe fampanantenana pokaty zay ny fahitako azy miala tsiny zany atao hoe fampananana pokaty maninona any amin'ny SMS fa maninona tsy mifankahita ary raha ataoko hoe tena hoe mifanalavitra mba farafaratsiny mba tena ataovy tsaiko tena fampiantso dia eny ny feo fa tsy le soratra fotsiny fa ny feonao koa mba ahafantarana ny toetranao za milaza aminao ny feon'olona nge dia ahafantarana ny toetrany za aloha za manao an'izany vo eniko amin'ny feony fotsiny na ny feony fotsiny aza no eniko amin'ny telefonina dia efa mametrapetraka hoe olona tokony eo amin'ny 30 taona zany na latsaky ny 30 taona na olona efa any amin'ny 10 taona na 7 zay fahazarana aloha no mahatonga zay na tsy mahita maso anao ara dia efa mahafantatra hoe olona ohatr'izao zany miantso azy zany. Mety masarika asan-kely hoe soratra mitoetra kanefa mety voafafa ny mesazy. Salama za lehilahy no manoatra le namantsika ato na be vokakizy vavy aho izy dia tsy avelany mamako hakavady azy fa mbola mianatra hoe dia inona ny tokony ataoko ka zay le fahasosoana miampampanako inona moa ny ataonao olona mbola mianatra anao ka ianao nga velom-badamanjanaka mazava loatra ny tenin'ny ray aman-dreny mazava raha hoe tsy manaiky an'izany inona ny amelona anao nga io velomina amin'ny rivotra sy ny rano fotsiny olona mbola mianatra dia mahabe voka zay ara le izy za fa miteny foana eto mifandara tandremo angolangolain'le tovolahy eo anao dia matoy ianao tsy mety manao firaisanamika dia tsy tia mela malaky anapotika amin'izany io azy zao dia fa ohatra anankiray izy ny petrahan'le fahavoasana le tovavy be voka sy ny ray aman-dreny le tovolahy miala fotsiny ary ny ray aman-dreny manome vahana azy marina eny anao anaka fianaranao raha mbola tsy vetako inona ny tonatonananao apakabaty indrindraindrindra hoe hitaisa zay ary le izy vehivavy raiky amin'ny 20 taona eto olona no miantoka ny fianarako izy dia seriel nefa gestion no nasaina nataoko efa L3 za zao dia matahotra sao dia tsy mahita asa dia za tsy manozona anao zay foana ny zavatra teneniko eto nisafidinao mazava no ahitanao asa fa tsy ny faniriny dada sy niny za miteny foana ny mpianatra eny amin'ny université Antananarivo tompona tokony 7 isan-jato faniriny dada sy niny avoka fa tsy misy fa tsy misy safidin'ny mpianatra ary mifanaraka amin'ny talentany efa nyteny za tsy amerina an'izay tsony zany zava-misy eny mavita lisansa mavita maîtrise nataoko hoe doctorat mihitsy ary ny sasany tsy mahita asa ary na mahita asa tsy mifanaraka mihitsy amin'le tena talenta sy zavatra tena hoe ampisokatra ny sainy sy ny fony fa dia ohatrany hoe za raha fanahita dia inona ny fivelaranao hitanao ao anatin'izany tsy hita fivelarana mihitsy ianao na mahita asa ary olona sorena isaky ny andeha hiasa dia miferotraina foana
mba vanona matsika ato a lehilahy 40 mana olontiana dia izy nampirafy anahy dia fantatro le izy dia ny fona tamiko izy nefa za lasa misalasala be dia inona ny tokony ataoko tompoko andray ny fifonany ve za sa tonga dia ravaina raha vao ny aho raha vao te any metomboko anefa ratsy dia aza toizana misy oabolan-drazantsika manao hoe tanany azatra mitsotra sarotra ny vokona zay fotsiny apetrako aminao efa nanana ny fomba ndray mandeha izy a izy milaza aminao sy tomboly toy izy any rehefa avy eo tany mbola voatem-piandohana dia efa ajanony fa eny moa safidinao tiany hoe ianao satria te ho sahirana dia toy izy onona matsika ato hoe za mba mangataka torohevitra fa mana olontiana an-tanà za dia za nefa ny aty majanga tena mifankaty be zahay a dia za mba miteny anazy hoe aleo mba 2027 vao mitambatra izy tsy mety fa hoe amin'ity taona ity za mbola tsy vonina inona ny tokony atao eny rehefa aza maika efa mbola tsy vonina zao foana ny ataoko anareo tola aza manangana tokantrano raha tsy manana asa ivelomana ampijaly vandemanjana ka raha ampijaly tena fotsiny animba ny fiainako avinareo zay fotsiny ihany fantatro rehefa manana asa ianao mahavelona na mampivelatra manorena tokantrano fa akoatr'izay a ty ampijaly tena fotsiny tsy ampijaly olona mba vanina za vehivavy 30 taona olona mana manoratra ato a efa manambady vita soatra sy mahary azy ny olana nefa efa intelo teraka tsy azo foana dia inona ny tokony atao fa mila ady amiko foana ny atao trano le izy iny manatononareo do mpitsabo dokotera satria natonga ny olo hoe afaka foana le zazam-boka dia tsy mifanaraka ny raha anareo mivady raha vao tsy mifanaraka ny raha ny mpivady a dia le zaza hoe ao am-boka lasa ohatrany ataontsika hoe ohatrany mikroby dia ataon'ny vatan'le vehivavy zay analana azy zay le izy tsy mahatonga telo volana zany mihitsy raha vao tsy mifanaraka ny raha ny mpivady a telo volana latsaka tsy maintsy afaka io zaza io dia manatona dokotera dia izy mahalala ny zavatra atao fa ratsy zay ngeny amin'izao fotoan'izao tsy fantatro na mbola misy fa nenay taloha tena misy zany hoe tena alohany anambadiana dia tsy maintsy manao nenay maramila aloha fantatro dia tsy maintsy manatao ny hoe vety prénuptial zany hoe ahafantarana fa mifanaraka ny rahan'le olona anankiroa le lehilahy sy le vehivavy dia rehefa any mita hoe tsy mifanaraka dia fa aza manambady aza mivady fa animba asaina animba fo amin'le hoe afa-jaza foana zay le izy raha tsy mifanaraka ny mahatonga io vehivavy 4 taona mana olontiana 1 taona any Antsirabe io izy dia ndray aty an-tanà dia vonina no any aminay ho any andray aman-drenay izy nefa izy efa niaraka tamin'ilay namako zay dia misalasala atao akory aza toy zay raha vao aty am-piandohana ho any efa mahita lesoka iny lesoka iny lasa lavaka zay fotsiny aho fa safidanareo io amin'le oabolan-drazantsika vavako soa misy sira izy tokony ao ihinana azy zay fotsiny izy fantatsika tsara maninona hoe vavako soa misy sira iny na zavatra malotona inona dia trongotrongisi iny vavan'iny foana zay mahatonga ny hoe tokony ao ihinana azy za manana zanaka 12 taona izy mahery loha irana menimenina be famalina ary reo zandriny iray zandriny indray a tena tsy tiany toeriny inona ny tokony atao mangatafy fotoana tsy vita resaka tsotra fotsiny hoe dioty miaraka aminao io le zazalazainao 12 taona io azo atao ve ny mitoronamako fa za ataony tsinotsinona fa satria mana fahasembanana za mpiasa trano araka ny voalazany maninona moa rehefa manilikelika amin'ny tsisy antony maninona ny tsy azo toriana io nge ohatra ny ompa ihany ny fanolihana nga ianao manana zao nompa olona manompa olona ianao azo ny toriana tena hoe dia zay ompa ave satria le asina maha olona azy mihitsy no ivaivanao tsy asianao dikany azo toriana torio
Natenko ny fanambaniana. Salama hoe nareo ata tovavy tovolahy kosa ka itika fito amby roapolo taona mpiasa mpanjakana mana olo-tiana 12 taona mifanalafo toerana zay nefa mifankatia herintaona teo zay no niaraka isaky ny 4 bolana vao miona izy mbola miatraka afaka 2 taona vao afaka ampiakariko vady zany efa tondana inona ny tokony ataoko tompoko Keno hoe miteny hoe afaka 2 taona ampiakariko vadiko izy zany fifahatotona zavatra mifanohitra be ngy zany avy aloha vita ny fianarany de am'izay kosa mba manana antony azy de vao maika tsara be ny fitadiavanareo mivady sady mifankatia nareo samy manana asa samy mivelatra amin'ny asa zay zataony ny tokantrano mandeha zay ny ilaina zavatra mifanohitra be ny zavatra lazainao io ny vadiko tsy mety araka amiko aty amin'ny asako fa mikarakara tanindrazany nefa tsy vokatra mba entiny aty fa laniny fotsiny garda izy zao inona ny atao fa fita me 10 taona no ny alany tety le izy iny so de fialana ino dizy teo fialana bala hoe ny fitenena na miala tsina fa tsy hitako ny tenena azy mba tsy tenenako hoe miala sikila fa tena mahavariana mihitsy ny zavatra zany amiko tsy mety zany tsy mety satria ohatrany hoe resadresaka fotsiny fa izy zay vokatra mbainga voavady ange ny vahavolombelon'ny mpiasy mba de atoro ihany ara le bainga voavady amin'ny alalan'ny vola zay entinao tokantrano ohatra tranga mety misy koa ohatra n'ile resanare le hoe tsy niaraka tsy aty izy fa ny ankiray miasa any amin'ny faritany de indray aty avy eo misy trano mijoalajoala an'le rahamatosiny sakaizany vaovao mivadika hatramin'ny lako raiky an'ny lehilahy nanome an'ilay vola entina karakarana fiainana lasa dala eny ka le izy eny javo teny foany ny tokantrano zava-masina ary tena misy lanja ngezabe eo amin'ny ankonana za de miteny foana hoe raha mahazo fanendrena amin'ny toerana anankiray ny ray mpianakaviana de alao manaraka azy ny vady aman-janany fa tsy hoe za mpianatra akizy de za mijanona eto sy le raha-matao ahita raha ianao ny zanaka tsy maintsy eo anoloan'ny ray aman-dreniny ny sehatra fanabeazana azy fa tsy hoe ny fitadiavana be de be mihitsy nge ny olona manao ny hoe am'izay mba mitombo ny vola azo miasa any ampitan-dranomasina de bebe ny vola any fa ianao mijanona eto Madagasikara any de sady manara-masina ke avy eo mivoana daholo le zanany nakaiza le vola be azo tany amin'le asa natao tany amin'ny firenena ivelany natao azy ka nenina tsy eo alohan'anatra fa ao aoriana antatsa zay le izy mba hovanao namatsika ato SMS-ika fany vehivavy manoatra manambady za de mifanila hevitra amin'ny rafozanay fa mbola tsy navita trano de mieritreritra ny anao trano de nivadiko milaza fa hoe rehefa anao trano ono de eo atokotany ny ray aman-dreny ihany no anao an'izany mety ve sa tsy mety zany ny avatiana tsy arahamonina raha vao manao trano amin'ny tokotany ny dada sy neny ianao de zay zavatra mitrango amin'ny tokantrano de tsy foany foana vao mifamaly kely fotsiny fa ino dada na iny indray sy ato aminareo ajandraka izy de eo de manomboka miozozo ny tokantranonao de farany le omonina ny anankiray de lasa iny ary de izay ihany koa ny ataontsika hoe 20 minitra faharoa nandraisantsika ny SMS fotoanjoana rahantsika irairay
sy vary ny ankizy no manana toetra mirary asambarana no hita mameno ny ankany na onare no olay fitiavana ihany misy kosa fifiamandrafany efa ka mivaona totoraka ty sofiantefa izay voany mararika velotomany izany ko no olay fitiavana ihany sasavavy tapirehare an-tanàna mitomany izy reo fa hoe diso fanatenano taona maro manelina trany adrany izany ko no olay fitiavana ihany ny fitia ry manana lafiny roa koatsika no maka izay tena soa fanaory na sambatry isika eto an-tany mazavava no olay fitiavana ihany eny ary ny 020 22 443 90 na ihany koa ny 020 22 442 09 no ahafahanareo zany mandefa ny antso anay ny fanarahantsika dia zao ezahanareo vonona na ena fariny ambany ny radio tsisy n'ilay feo miverina makaty aminay na ihany koa hoe iselanelana ny resaka zay ataotsika ndeza tsisy ary mba hovana tompoko afaka miresaka nefa efa tafiditra miaraba tompoko mba hovany tsika rehetra tsika rehetra tompoko miaraba anao eny tompoko ny zavatra mba manitikitika ny saina mon général dia misy fanontaniana manao ohatr'izao ao an-tsaina hoe kolotsaina inona moa zany no iainantsika eto Madagasikara zao sa soatoavina inona dia rehefa mamaly an'izany ny saina kely izay mba nanana eo zany dia ohatrany sady kolotsaina malagasy no tsy soatoavina kristiana no misy inona mahatonga miteny an'izany soatoavina maha-kristiana satria raha tika malala hoe soatoavina maha-kristiana zany tena hoe fifankatiavana arak'io nandaninao mondro kely nampianarana tao amin'ny eraky ty Madagasikara ty fifankatiavana ifamelana fifampatokisana sy zay ny zavatra misy raha tsika mahalala jerena indray nefa kolotsaina maha-malagasy fihavanana anterokalao tena hoe sarobidy ary mampalaza antsika malagasy zany toetsaina zany dia hoe ianao mametraka hoe zany eny soatoavina ampitaitsika amin'ireo taranaka ireo kelikely sisa fotoana ananatsika ametrahantsika soni anaovana ohatran'io ataonao amin'ny mahampanabe anao io dia eo tsika hoe tafita ve zay zavatra zay sa hoe vao may mivaralila le izy amin'izao fotoana izao dia hoe aizany efa raha nyty Madagasikara kely tsika satria maso olo maso tsisy fankatiavana tsisy famelana tsisy dia raha ohatra indrindra izy mahatsara sy mampitsy ny firenentsika tant mieux tena zava-dehibe tena hoe tsara fa movy tena anovitsika dia zay ve zany ny
tena hoe soatoavina sy kolotsaina iangatsika entsika anaovana an'izay fanompany zay amin'ny maha olon-tsotra sy amin'ny maha kristianina zany ametrahana an'izay fanontaniana sy anina ho atsika rehetrarehetra izay dia na izany na tsy izany moa Andriamanitra mahay zavatra dia matoa ny zavatra tanteraka izany dia miara-miasa asoza aty an'Andriamanitra. Dia izay angamba finoantsika mo général fa dia mahereza fa mbola lavitra ny lalako mba atsika. Tena marina. Ny tena kolotsaina malagasy fototra dia fanajana sy fifanajana. Matoa manaja ianao na misy ny fanajana dia satria misy fitiavana. Azay ilay endrika Andriamanitra ao amintsika, azay maha-kristianina antsika. Rehefa mipetraka ny fanajana sy ny fifanajana, izay ny kolotsaina fototra malagasy tompoko. Tena zava-dehibe araka izay zavatra mitansainao izay miainga amin'izay fanajana izay daholo. Na fanajana ny tena, fanajana ny hafa, fanajana ny tontolo iainana, fanajana ny fiarahamonina, fanajana satria izay ny kolotsaina. Mbola misy izany amin'izao fotoana izao. Satria rehefa tsy misy intsony ny fanajana dia fikontanana ny tsy maintsy misy. Ary tsy maintsy zavatra mampatahotra satria zavatra mitondra faharavana ny tsy fisian'ny fanajana. Tanao fa vao tsy manaja lalàna fotsiny ianao dia efa misavoretaka ny fiarahamonina. Ary ny mipetraka ary ny tena mahendry ny malagasy loatra fotsiny dia hoe mametraka dina mpiarahamonina. Inona zany dina zany? Zany dina zany fifanajana. Tena hoe ajaina mihitsy ny zavatra ny fanekena ny daholo be. Ary tena misy ny dina ingeny tena fantatry ny malagasy satria izay ny kolotsaina fototra anany. Fa zany lalàna zany ny malagasy tsy mahalala an'izany. Rehefa ataonao dina tsisy sa mamadika dina zany. Fa rehefa hoe lalàna na ny lalam-panorenana raha tsy ajainy sy ny olona sasany akory. Tanao amin'izany zany ilay izy. Mba hovana tompoko. Ia, mba hovana tompoko. Ia, afaka miresaka ianao. Fanamarena kely vetivety aloha dia le 13 mai 72 efatra ny 10 taona fa tsy efatra eny tompoko efa naritsinay teo. Dia eo amin'ilay hoe kolotsaina inona ny iainantsika zao kristianina sa malagasy tsy dia mifanalavitra angambareo. Fa ny zavatra tokony ho raisika malagasy amin'izao tano izay anananao na amina maha-kristianina anao na amina malagasy anao fa tsy mifanalavitra reo ary samy manaja ny olombelona sy ny mpiara-monina aminao sy ny ray firenena aminao. Zay le tena marina mpiara-monina sy tsika zao. Tena marina mihitsy ny voalazanao ary tian'izay mihitsy izy. Tian'izay zay mahatonga hoe ny kolotsaina fototra malagasy fanajana sy fanajana. Ary tafitotro anatin'izay ny maha-kristianina antsika. Tian'izay mihitsy ilay izy. Satria ny zavatra ajaina tiana. Ary avy miteny fitiavantsika dia amin'ny maha-kristianina anisany. Ny 020 22 443 90 mba hovana tompoko. Hovana tompoko. Tsika rehetra Zaho izay fahasitambifolo taona miasa atrony dia manana olon-tiana za. Izay amin'izay zany manana programa hoe andehana amin'ilay aman-drenin-jareo. Dia izan'izay nivolana hoe andeo misao amin'ilay olon-dreny ka io zay nefa fambiazana ny faritany. Misy endrika amin'izay fa tatonay ilay Tananarivo zay fanindreto dia avy mandehana amin'izay nefa tatotana amin'izay zany asa mpanao izany indesaka tamin'ny madama efa navakapaka be amin'ilay kely dia ka ilay taton'izay mbola lesey indesaka taminazy izay fa dia afaka ihany dia tezitazeny dia sady tsy mety niresaka tamin'ity fanahy izay tamin'izay niresaka foana ny alalalesy fa rehefa nitenenkaniny dia tezita izy hoe nandiko fanatinana anazy dia tena rehefa inona hoe nandiko fanatinana anazy amin'izany ao dia io ndraika mba tafiesa koa diso dia za raha ohatra ka mangalabaraka anazy dia za raha ohatra ka tsy mandeha baraka mandeha izay dia raha ohatra zao ny farany sarana zany dia azany dia fa tsy dia tena tsy inona nandiko fanatinana anazy zao tsy mahatrafa anazy dia tena hoe nandiko anazy na mangalaza anazy teo an-tsaina. Ilay tasa zao saka mampidarany. Ia
Absoluut. Raha fitinina dia inona nolazainy fa ohatra tena zavatra. Izy zany 17 taona miaraka amina olona dia nilay olona eto an-tanahy fa izy any amin'ny faritra. Izy anefany tian'ilay olon-tiany izy eo amina fianakaviana. Dia misy fiarahana foana zany ao anatiny eo ka fianakaviana tsy mivantana no ivantanana zany fa mbola havana. Dia mety fahatsoana avy eo raha tsy iseho Ka ny miseho ange tsy ny vehivavy no miseho fa ny lehilahy ry olona. Izy no akavady fa tsy ianao no apakatra azy. Ny dikan'izany izay ny dingana tsy maintsy ataony. Izy no miseho any amin'ny ray aman-dreninao dia milaza ny fikasanareo roa sy ny fifankatiavanareo izay vao mandeha amin'izay ny dingana manaraka hoe fiantranoana, fanateram-bodiondry, fisoratana sy fanamasinana. Tsy misy vehivavy miseho any amin'ny ray aman-drenina tovolahy zany raha tsy ny tovolahy na vita dingana voalohany. Tsy mety zany. Zay zany tokony ho ataonareo aloha izy no mandeha makany miantrano any amin'ny vehivavy aloha. Zay fa tsy ny vehivavy zany no mandeha miantrano any amin'ny lehilahy, tsy mety zany. Eo ny isehon'ilay hoe fanandy somary fosa raha ohatra zay. Zay ndreo. Ia, mba hovana tompoko. Ia, afaka miteny ianao fa ahena kely fotsiny radio dia toy izy no resatsika. Allô? Ia, mihaino anao zahay. Mba hovanina to? Mba hovana tompoko. Tsika rehetra le miresaka amin'le fiainam-pirenena zany mba tiako hidirana kely. Eny tompoko. Le tsika gasy zany niza mitondra eo miezaka foana hoe fanovana, fiovana fa amin'ny lafindray zany le toesaitsika gasy rehetra mihitsy tokony mba misy fiovana sy fanovana satria avy amin'le toesaitsika gasy mihitsy indraindray mahatonga tsika tsy mety mandroso satria mety fitondra foana tsika anakihana foana nefa na misy zavatra vitatsika le madinika raha hoe ataotsika zereo zany vela fa na mandeha ny vela zany anao tsy mba mahita safo mipariparitaka zany ohatr'izany vao mahita dia mba mitokona dia toa fa netsika gasy zany atsipy dia raha mba miteny tokony itsy anjarany hoe fa anjarany komina na anjaran'izao dia ohatra lasa zay dia falanakihana fotsiny rehefa avy eo fitondrana tsy manao ny asa zereo ny tanàna maloto nefa ny raha tena mandray etsidraiky fa tsika gasy raray avy dia androso le firenensika fa falanakihana foana zany tsika gasy fa le toetratsika mihitsy zany mila vana sy fa ianina mihitsy dia amizay mba mandroso atsika gasy. Ia. Tsara tompoko. Dia amin'le nisy ankizy lahy teo hoe nanabevoka zanak'olona nefa ny mpianatra dia saika mba hiteny koa za hoe fantatranao ve fa ianao mpianatra nefa ny mavita hoe manabevoka zanak'olona tokony raisinao ny andraikitanao fa aiza mena tiana tsy navela manokana ambady satria mbola mpianatra fantatrao tsara za fa matoa ianao fa manabevoka ankizy zany dia tokony fa ao anatiny tokony toesainao tokony mba mio hoe tsy tokony ianao an'izany rehefa tsy havitany fa aiza mena tiany le ray aman-dreny fa ianao mihitsy lasa manaonao foana sady lasa mamitaka zanak'olona dia hoantsika tanora vehivavy koa aiza maimaiky miditra amin'le prince-anarano fa tsika vehivavy tena mijaly fa ny lehilahy tsika bevoka dia miala hafa indray dia mitady hafa indray dia eo anao dia lasa mampalahelo. Tena marina mihitsy zany zavatra lazainao zany. Ny ahy zany anisany maliko kely an'le fantaniana voalohany dia ozy ny hitan'ny maso no mandrafitra saina sy ny fo. Raha zavatra mikorotana sy maloto ny hitan'ny masonao dia ny sainao koa ohatr'izay dia ny fonao koa ohatr'izay ka raha vao ny saina sy ny fo no miaraka dia mivoaka eo amin'ny vava eo amin'ny zavatra tenenina sy amin'ny zavatra atao ny zavatra tsy mety. Zay fotsiny le izy. Raha te hanana an'izany hoe saina tony sy fiavaozana zany ianao tsy maintsy manana saina tony sy fo tony fa tsy ao anatin'ny saina misavoritaka sy fo misamboaravara no ahitanao fiavaozana tsy ahitan'izany hitan'ny maso zay fotsiny. Ny 020 22 442 09 ahafahanareo miditra mivantana ihany koa zay eo ihany koa ny 020 22 443 90 mba hovana tompoko. Ovanina tompoko. Tsika rehetra tompoko. Mila torohevitra tompoko misy vehivavy miaraka aminazy dia le fianakaviana avy aty aminay zany tsisy manaiky ny anambady amin'le vehivavy. Dia fianakavian'le vehivavy nefa efa sady azy le nananaovana an'ilay raha rany no fianakaviana avy aty aminay tsisy manaiky.
dia reniko anefa ny mamanay manaiky fa tsy afaka manatrika satria matahotra amin'ilay fianakaviana. Dia ilay vehivavy anefa ny teny hoe maninona raha atao soratra izany hoe makavavolombelona fotsiny dia tsisy fanaovaviana izany dia soratra no atao. Dia mba saika mitady torohevitra mahakasika an'izay hoe azo atao ve izay hoe ahoana hoe tokony hidirana ve sa ahoana mahakasika an'izay fa miasa be ny saina mahakasika an'izay zavatra izay misaotra toko dia mbaovana. Resaka safidy io, safidinao rehefa olona tonga taona sy arela zay ianao dia safidinao amin'izay manapa-kevitra fa ny zavatra tsy maintsy tsontsovana dia ny ho avy rehefa tsy eken'ny ray aman-dreny ny fanambadianareo roa dia ny zanakareo no ahiliny tsy mba mitovy amin'ny zafikely rehetra ao an-trano dia alahelo nareo kanefa dia izay ny zava-misy efa nirarana ny ianao anaka-tsaina ambadiny ianao mbola nikirina anao dia zakaony ianao fa izay tsy afaka handray an'io izany hoe tsy heveriny toy ny zanany sy taranany ny taranakao dia antaranao no safidy manaiky fa ny ambony zany no raharahazay ka mila fandraisan-dahatrany koa zany raha izay ka taranaka angeny no hipetraka rehefa miteraka tsy zavatra mampalahelo ohatran'izany hoe ny zanakao ahiliky ny ray aman-dreninao ny zanaka ny mpiray tapoa mahazo tampotampo sy ny sisa fa ny anao ahiliny ary ny ray aman-dreny betsaka mihitsy ny ray aman-dreny mavita an'izany tsy mila miditry ny tranonay akory dia efa karazany ariny mihitsy zany ianao sy ny taranakao satria nanambady an'io tovavy io ohatra nanambady an'io tovolahy io zay le izy raha tahiny ka voavaha ny olana aminareo zany mahakasika an'izay hoe fankatoavany fianakaviana sy ny ray aman-dreny izay ny fanaovana ny fisoratam-panambadiana dia tsy voatery isy an'ilay hoe fianakaviana be dia be fa ianareo vady sy mivavolombelona dia ampy izay ary tsy voatery ho efitra be akory raha fa mety hoe manoloana ny braombe ny tanàna sy ny tompony andraikitry ny soram-piankohonana sy ny sekretera dia milamina ny resaka rehetrarehetra eny tompoko ankasitrahana ny fivanianana zay natrehanao teto Andriamatoa jeneraly Désiré Makavelo ray aman-dreny mpanabe ary indrindraindrindra koa mitondra sosokevitra ho an'ireo mpiaino antsika izay tena mangetahetana zany isaky ny alarobia zao dia misy manontany antrantsika dia misy ihany koa nefa ireo mijoro vavolombelona ankasitrahanareo izay nandefa ny SMS sy ny antso mivantana ny fanamariana omenantsika dia hoe ho anareo maniry ny resaka mivantana amin'ny ray aman-dreny dia mila miantso ny 032 07 201 51 032 07 201 51 ny avy any amin'ny faritra dia manomboka amin'ny 5 ora sasany hariva no miantso azy zany mba ahafahana manao ny fandamina rehetra satria nareo vitsivitsy le avy any amin'ny faritra dia mampalahelo raha mifanontona daholo ny antso amin'ny eto an-drenivohitra omena tombon-dahan-kely zany nareo rehefa andarantsika ny alarobia sahala amin'izao no mivantana fa kosa ny alatsinainy amin'ny 7 ora sasany alina no famerena dia makasitraka an'ireo nikirakira ny sary ao ambadika ao Arlanto dia miaraka amin'ny ao koa ny asina izay mpianatra ramo zany mazava ho azy etsakilany dia misy any Bruno Rakotomalala nikajy ny sehatra teknika nanatsara ny feo mankasitraka tompoko dia mametraka ny mandrapiresaka manapitafa fanamariana kely fotsiny zao dia efa mampilaza fa amin'hiriny tsy ho eto toerana fa misy fivoriana vonjeko any amin'ny faritany satria malahelo manko nareo hoe isa tsy izy dia efa nilaza koa fa mbola hiteny mopera ko ilaza hoe amin'ny heriny tsy afaka anao fa misy fivoriana tsy maintsy vonjeko any amin'ny faritany makasitraka tompoko mba hovana daolontsika ray menakavy mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina